fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Mandroso fampifaliana ampiravoravona ny anatin'ny toerana sy ny tokantrano amin'ny tontolo izay misy antsika rehetra indray ny tena koa amin'izao fotoana mahafinaritra be izao. Manasa mpitiavana anao hiaraka amiko ao anatin'ny minitra vitsivitsy hitondrako ny afatr'Andriamanitra eto amin'izao onjam-peo izao na ato anatin'ny vidéo YouTube ihany koa izany. Zay anarahana vidéo moa zany zay manana telefônina somary mahazaka an'ireny vidéo reny dia afaka mijery ao anatin'ny YouTube ianao. Zay manaraka ny onjam-peo kosa dia manaraka amin'ny onjam-peo izany. Iroso hatrany amin'ny alalan'ny fampianarana mahafinaritra isika zay azahoantsika fahendrena sy fahalalana fahaiza miaina. Ny fampianarana eto moa dia hoentinao fahaiza miaina ho antsika mianakavy. Dia asaiko ampitiavana ary hiaraka amiko ianao mbola hiresadresaka mahakasika ny amin'ny tokony handeferantsika sy ny anginantsika ao anatin'ny fanenjehana, ao anatin'ny fanaratsiana dia tokony angina isika mianakavy, vavaka isika. Tompo ampianaro indray zahay androany miteneneny ianao dia zay sitraponao Jesosy no tanterao amin'ny alalan'ny vava mpanomponao hitondra lalana ho an'ny tsiraray avy, fampianarana ho anay ny teny androany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo lay ho avy tsy ileo amin'ireo lanitra no angatako izany vavaka izany. Amen. Andeha ho jerentsika ty andin-tsoratra masina mahafinaritra ity hitantsika ato amin'ny bokin'ny Koritianina voalohany toko 4. Koritianina voalohany toko 4. Koritianina voalohany toko 4 dia ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:10. Andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:10. Koritianina voalohany toko 4 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:10 manao hoe mandraka ankehitriny izao dia nona sy mangetaeta sy tsy manan-kitafy sy asiana totondry ary tsy manana antom-ponenana izahay, ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay. Raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjehina dia miaritra. Averiko iny satria ny tena angalantsika lesona hoe raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjehina dia miaritra. Raha tenenina mafy dia mamaly teny mora kosa. Atao toy ny faditra izao tontolo izao izahay dia faikan'olona rehetra mandraka ankehitriny. Lalindalina zany teny nosoratan'ny Paoly apôstôly zany, lay apôstôly fahiny, anisan'ny apôstôly nitondra famirapiratana sy ny voninahitry Kristy taty amintsika jentilisa zany Paoly apôstôly zany. Ary anisan'ny apôstôly na vita fiazakazahana mihoatra ny apôstôly rehetra. Anisan'ny apôstôly manam-pahendrena. I Paoly apôstôly dia sady apôstôly mpaminany raha ao anatin'ny Baiboly ny jerena. Ho an'ny olona mandinika anazy dia mahafantatra tsara an'izany, sady apôstôly izy no mpaminany. Ity Paoly apôstôly ity dia nanoratra ho an'ny vahoaka tany Korinto, na mpivavaka tany Korinto, na ny kristianina tany Korinto, ary nampafantatra ny momba ny tenany sy ny toetra ny apôstôly manoloana ny fanenjehana
sy ny fanaratsiana ary ny zavatra iainan'izy ireo. Mampafantatra tsara mihitsy Paoly apôstôly eto ny zavatra nampianariny sy ny teneniny ho an'reto mpino tany Korinto reto de zao: rehefa nampafantatra ny tenany izy amin'ny maha apôstôly azy, izy sy ny apôstôly rehetra mihitsy ny nambarany, de ozy tsara mihitsy izy amin'ny 9:1 hoe mandraka ankehitriny izy de nona sy mangetaheta ary tsy manan-kitafy sy asiana totondry ary tsy manana atotam-ponenana izahay, ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay. De eto amin'ity tenim-pahendrena anankiray ity no tsimponiko manao hoe raha tevatevaina izahay dia misaotra. Raha tevatevaina izahay dia misaotra. Toetra n'apôstôly io, toetra na mpivavaka io, toetra na olon'Andriamanitra io, hoe raha tevatevaina izahay dia mahoana ozy izy misaotra. Enjany zany toetra zany, raha tevatevaina izahay dia miaritra azafady, raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjehina dia miaritra. Eo amin'io karazana toetra io mihitsy no andeha ianarantsika, araka ny fampianarako netiko teto moa hoe ny kristianina tsy mahazaka tevatevaina. Ny kristianina na mpivavaka na mpanompon'Andriamanitra tsy mahazaka tevatevain'ny olona, tsy mahazaka fanaratsiana. De tena teneniko aminao fa tsy ho tafajoro amin'ny fampona ao ariana kely eo rehefa anjaka amin'ny biby ty. Rehefa anjaka zany atao hoe fanjakan'ny biby ty zany, raha resaka fanaratsiana sy fanevatevaina zay ataon'ny olona aminao ankehitriny ny tsy zakanao, ahoana ny zavatra hitranga ao aloha kely eo. Raha tratra zany fanjakan'ny biby dy zany enge ho tantara, ho tantara. Fa ny tena sakafontsika mpivavaka, sakafontsika zanak'Andriamanitra isan'andro de no haratsiana, ho tevatevaina, ho roraina, ary ho alaim-baraka, ary ho vonoina. Izany ny zavatra tsy maintsy iainantsika raha tena mpanarady any Kristy ianao ka olo marina. Raha tena mpanarady any Kristy ianao ka olo marina, de tsy afaka hiala amin'ireo zavatra reo ianao, na ho tianao na tsy tianao. Tsy misy olona nanolo tena ho an'i Jesosy ka velona ao anatiny Jesosy ka tsy ho alaim-baraka sy ho aratsiana zany. Na hiezaka anao ny tsara tahaky niny eto ambonin'ity tany ty ary ianao, de ny tsy maintsy ho lalovanao foana izany hoe fanaratsiana sy fanalam-baraka ary famonona sy ny sisa isan-karazany zany, tevatevaina izany. Zao fotsiny meko ohatritsika moa Jesosy fa tsy niezaka nanao ny tsara indrindra teto ambonin'ny tany. Ny tompo va tsy niezaka nanao ny mety, nanao ny marina, ary izy no atao hoe lay marina sy mendrika, mpampianatra tsara teto amboniny ty tany ty. Tsy nanao soa vany nataon'ny tompo teto, namonjy olona, na nahavotr'olona, na foiny hatramin'ny ainy sy ny rahany. Fa fanontaniana mipetraka de izao, fa maninona izy mbola naharatsiana, nenjehina, na laim-baraka ihany. Mba fanontaniana petrako amintsika rehetrarehetra zany zavatra zany. Satria izay mihitsy le lalana tsy maintsy izoran'lay atao hoe kristianina ho any an-danitra. Zay le lalana tsy maintsy andehanan'lay atao hoe kristianina ho any an-danitra. Fanaratsiana, fanalam-baraka, esoeso, ho tevatevaina, roraina, tsy haiko tsony. Zay le lalana. Ka tsy maintsy ho lalova tsitsio
famboary ny toetsainao sy ny toe-ponao. Raha mahita n'ity video ty ianao na mandre an'ity fampianarany ty ianao dia aoka tsy arary fo am'izay zavatra ataon'ny olona aminao intsony satria ianao kristianina. Satria ianao kristianina. Fanahy andeha any ampitan-dranomasina azy ianao hoe za andray aloha ndeha hoaninao ivavaka, andehanao ho any Hong Kong, na andehanao ho any France, na andehanao any Belgique, na andehanao any Chine. Ozy ianao any Israely efa manompo an Jehova ny olona any, efa resy lahatra amin'ny famponan'Andriamanitra ndeha ho any. Fa naizanaiza lehanao raha mbola mitondra titre hoe kristianina ianao, mpanara-dian Jesosy, de tsy maintsy manaraka anao eny foana ny atao hoe fanaratsiana, fanalambaraka, fanevatevaina sy ny sisa sy ny sisa. Na hoaiza na hoaiza, eo ny tokony tsy ampikiropaka atsika itsony manoloana ny zavatra rehetrarehetra, fa tokony hianatra ity toetra ny apôstôly ity isika. Ity zavatra ny tenen'ny apôstôly Paoly ity dia anisan'ny zavatra ny iainany ary zavatra tena hoe nizorany. Dia ahoana ozy izy? 12 azafady vakikely. Misasatra miasa amin'ny tananay izahay, dia leo amin'le tapany faharoa, raha tevatevaina izahay dia misaotra. Raha tevatevaina zany hoe nandalo fanevatevana mihitsy ty apôstôly reto tsy Paoly apôstôly eo anatin'ny baiboly rery, fa na ry Petera, na ry Jaona, na ry Mattio, na ry Thomas, na ry Philippe, na iza daholo izy tao, ry Zelota, ry Barthélemy, Jota sy ny sisa sy ny sisa, de nandalo an'izany toe fiainana zany hoe no tevatevaina izany. Tsy nisy hafa bely reo na de ray aza. Fa ireo raha nytevatevaina voalaza amin'ny baiboly tsy nanevateva, tsy nanevateva n'izay nanevateva azy. Fa ozy tsara mihitsy hoe raha tevatevaina izahay dia misaotra. Raha tevatevaina izahay dia misaotra. Tanteraka an'izy ireo lay teny hoe misaorana izay nanozona anareo, mivavahana izay manozona anareo, misaora fa aza manozona, ny ainany, nataony, ny tanterahany ary tanteraka tao anatin'ireo toetran'ireo apôstôly ireo zany toetra izany hoe misaorana izay manozona anareo, mivavahana izay manozona anareo. Ary namafisy ny Paoly apôstôly tsara mihitsy hoe ny tevatevaina izahay dia nisaotra. Zany anefa ny tsy hita amin'izao vanim-potoana faran'izao tsony amintsika kristianina sy amintsika zanak'Andriamanitra, amintsika mpanompon'Andriamanitra indrindraindrindra. Tsy tazana amintsika tsony zany hoe raha tevatevaina dia misaotra, fa ny akamaroantsika marary fo amin'ny fanevatevan'ny olona dia mamaly fanevatevana. Jereo ny akamaroan'ny mpivavaka amin'izao fa tsy mametraka itsony ny tombam-bidiny ilay atao hoe mpanompony Kristy na mpianatry Kristy, fa saika tafaroboka ao anatin'ny fiainany nofo. Le fiainany nofo resahako dia zao, rehefa misy manevateva dia mba manevateva. Zay le hoe mamaly ratsin-dratsy ihany na fanaratsiana ny fanaratsiana e. Vao misy manevatevanao dia inona ny eo anatin'ny fonao mibotsina ny fobenao dia avoko ianao amaly, avoko ianao amaly. Tadidio anefa ny zanak'Andriamanitra isany, isika pastera rehetra, isika mpanompon'Andriamanitra rehetra, fa raha mbola iaina amin'izany toetra zany tsika, fa tsy hisaotra n'izay manevatevantsika, dia tsy ho tapitra mihitsy ny fanevatevananao, mandra-pahafatinao. Tsy hoe soro ny tompo aminao mandrakizay zany io, fa zay tany alehanao dia hisy anevateva ianao, hisy anaratsy ianao, nefa ranao ary hisy amono.
zay tany ale anao rehetra de miandry anao any io satria tsy zaka anao ny tevatevaina nefa ny a mialatsiny am'le fiteny fa lasopy ho atsika zanak'Andriamanitra ny fanevatevana. Asara takatra le tiako apita lasopy ho atsika zanak'Andriamanitra ny fanevatevana sy ny fanaratsiana. Sakafotsika zany, natao hiainatsika zany, natao hizoratsika zany. Sakafotsika isan'andro zany, eny amin'ny tontolo iainana, eny amin'ny tokatrano, ao amin'ny fiarahamonina, any an-trano, hatrany am-piangonana, hatrany an-tsena, naiza le anao de tsy maintsy ho sakafotsika zany, lasopitsika zany, vary sosoatsika isa-maraina zany, afangaro kitoza kely. Tsy afaka amin'io zany tsika raha mbola mitondra ny titra hoe kristianina ianao, de tsy afaka hiala amin'io fanaratsiana io fa tsy maintsy ho aratsiana foana ianao, tsy maintsy ho tevatevaina foana ianao, ary tsy maintsy ho alaim-baraka foana ianao satria zay mihitsy ny lalana, zay mihitsy ny zavatra tsy maintsy hizoratsika kristianina. Fa ny toetra sy ny toe-po sy ny toe-tsaina tokony ananatsika ao anatin'ny reny a raha tratra ny fanevatevana de aoka isotra n'izay manevatevanao ianao. Ndao mba ianarana zany e, za zany tena hoe mampianatra atsika mba hiaina amin'ny fiainana hafa mihitsy fa tsy hiaina amin'ny fiainana ohatr'izao foana, tsy hiaina amin'ny fiainana ohatr'izao foana. Any amin'ny fotsika amin'ny problème matoatsika tsy mazaka tevatevaina, any amin'ny fotsika amin'ny problème matoatsika tsy mazaka aratsiana de mamaly ny fanaratsiana, ao ny olana ao anatin'ny fotsika ao ny problème ao. Ndikan'izay kristianina niova fitafy fa tsy niova fo. Kristianina niova fitafy fa tsy niova fo. Kristianina niala tamin'ny sigara fa tsy niova fo. Kristianina niala tamin'ny fijangajangana fa tsy niova fo. Ny toe-potsika mbola ratsy ihany fa isika fotsiny kristianina. Mampisaitsaina anao ty afatra ty androany, samy mandinika sika rehetrarehetra na za aza. Ahoana ny afatry Paoly apôstôly? No tevatevaina izahay fa nisaotra. Tsara ge zany. Olona mitabataba manevateva azy, fatatsika tsara zany fanevatevana zany. Tsy ho averiko etiko za koa tsy hiteny azy zany. Tena tevatevaina ao an-trano, ao am-piasana tevatevaina. Tony de mba kristianina, tsy hitakory zay mampivavaka azy. Zao nareo de ohatr'izao, nareo de ohatr'izao. Zany le fanevatevana zany ohatrany hoe latsa, tohatra mandalo latsa, fanesoesoana sy ny sisa ao anatin'ny fanalam-baraka. Reny fanevatevana reny a manoloana ny reny de aza mamaly azy, aza mamaly ny fanevatevana ataon'ny olona aminao zany. Fa apetrao foana hoe velona ato anatiko Jesosy, ato anatiko ny fanahin'i Kristy, monina ato anatiko izy. Matoa Paoly apôstôly ny teny tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anatiko. Misy dikany iny tsy atao eny ambava fotsiny ny pastera malala isany, tsy atao resabe fotsiny io na ao anatina vavaka na toroteny na any anatiny, tsy atao resabe Kristy velona ato anatiko, tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anatiko. Nefa ndrefa misy manevateva tsy Kristy velona ao anatinao fa nitoetranao ihany nitoetranao, mombanao ihany mombanao. Fa raha Kristy velona ao anatsika de haitsika tsara zany toetran'i Kristy zany manoloana ny fanaratsiana sy ny fanalam-baraka sy ny fanevatevana. Fa ozy ny baiboly hoe tonga tahaka ny ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy izy. De ahoana am'izay ary tsika mitazona an'iny teny iny, tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anaty, tsy za tsony fa Kristy velona ato anaty. De mihirahira ery mandeha ery ny teny sy ny sisa, fa rehefa tratra ny zavatra anina tsy Kristy ka velona
fa izy ihany no velona ao anatinao io, enao ihany io velona io, enao ihany io mety ny toetra sy ny raha ny razambe anao sy dadabe anao sy ny dadanao sy mamanao ihany io velona ao anatinao. Rehefa tratra mifanevatevana tsy hitantsony le hoe Jesosy mivelona ato anatiko, rehefa tratra mifanaratsiana tsy hitantsony le hoe Jesosy mivelona ato anatiko. Io nge tsy tenenina fotsiny le Kristy mivelona ato anatiko, efa miaina amin'ny toetra ny Kristy ianao, matoa velona ao anatinao Jesosy, fa tsy hoe rehefa maresy devoly de velona ao anatinao Jesosy, na maroka devoly de velona ao anatinao Jesosy. Tsy atompoko, noho ny anarako ozy izy, maro aranga ozy izy no nandroka devoly tamin'ny anarako, fa teneniny tsy fantatro ianareo e. Nanao miracle, nanao fahagagana tamin'ny anarana, fa ho inona ny teneniny tsy fantatro ianareo, miala amiko fa olomeloko. Fa ny tena olona velona ao anatin'ny Kristy de ny fiaina ny toetrany Jesosy no toetrany, ka anisan'ny toetrany Jesosy ity tsy mamaly ratsy ny ratsy ity, na fanaratsiana ny fanaratsiana, na mamaly ny mpanevateva am'izay manevateva azy. Tsy toetrany io, tsy toetrany io. Sika rehetra mahita an'izao video zao mety tezitra be anao maheno a paster ianao, mety tena lehibe ao amin'ny fiangonanao ianao, manana ny toerana sy ny lazanao any amin'ny toerana zay misy anao any ianao, de mety tezitra be, kanefa ny tsoroko fa marina ny zavatra lazaiko. Toetra n'apôstôly ty, ary isika zay mitondra an'izany anarana apôstôly zany aoka hiaina am'izany. Fa ny apôstôly tsy tononona fotsiny anarany, tsy etikety fotsiny, tononona fotsiny hoe zao za na pastera za na diakona za na evangelista, fa ataovy mifanaraka am'izany ny toetranao, ny toetranao. Fa hoy Paoly apôstôly hoe tevatevaina izahay fa nisaotra, raha enjehina dia miaritra, miaritra, dikan'le miaritra tsy mamaly, tsy mamaly. Miaritra raha enjehina, tena miaritra raha enjehina. Le miaritra zay a tsy mamaly, zay ny dikan'le miaritra eto. Raha enjehiny olona izy de hiaretany le fanenjehana, fa izy tsy mamaly lay mpanenjika. Zay ny dikany hoe miaritra, fa raha mamaly ianao de tsy miaritra ianao zay. Raha enjeha zay izy de miaritra, dikan'izay tsy mamaly ny mpanenjika azy izy, fa hiaretany zay fanenjehany eo, zakainy zay fanenjehany eo, zay le miaritra. Fa fotoana ianao mamaly ny mpanenjika anao dia tsy miaritra ianao zay. Fa Paoly apôstôly de niteny raha enjehiny izahay dia miaritra, miaritra. Moa tsy niaritra va Jesosy raha nienjehana? Tsy niaritra va izy? De aiza ho aiza am'izany tsika, aiza ho aiza am'izany tsika, satria tsy haitsika amin'ny manindry ny ambopotsika, tsy haitsika ny mifeny toe-potsika. Fa mieritreritsika fa raha enjehina de raha enjehina sy alaim-baraka sy inony ty atao am'izao rehetrarehetra zao sy tevatevaina de raha tsy mamaly, tsy anana ny marina. Tsia, tsy resy akory ny olo mangina, tadidio foana zany teny zany, tsy resy akory ny olo mangina tompoko, tsy resy akory ny olo mangina. Ary raha io fanenjehana kely, fanevatevana kely, fanalambaraka io tsy zakatsika am'izao fotoana zao, ahoana ny ao aloha ao, ahoana ny ao aloha ao. Ty lalantsika kristianina ty ange ka miatery, tadidio zany, miatery ny lalantsika fa tsy miamalalaka. Arakaraky ny andro sonao anakakaizanao lay vavady lanitra hidiranao eo, tena tery io, miatery io, miamafy, tena miamafy, sarotra, tena miasarotra, sarotra ny idirana amin'io fanjakany lanitra io. Ary arakaraky ny rosonao
irosoanao tohatra hitanao tena mafy zany ny ady, mafy mifanenjehana, mafy mifanevatevaina, hitanao hoe miantra manaina izy zany. Ho avy ny fanjakan'ny bibidia de raha tsy maty atoato fa hiatrika an'izany fanjakan'ny bibidia zany eo aoriana any de la zavatra ohatr'izao ara mampibotsina anao sy ny fonao, mampibotsina ny oronao, de ahoana ny eo aoriana kely eo. Samia nge mamaly an'izany fanontaniako zany, aza raisina fotsiny hoe mihaino fotsiny de zay, fa dinio zavatra resahako sy lazaiko, sainy zavatra teneniko. Ahoana ny ao aoriana kely ao raha io zavatra iainanao io raha tsy zakanao. Ianao nefa mitondra ny titre hoe kristianina, mitondra ny titre hoe zanak'Andriamanitra. Ianao nefa ndeha andova lanitra, andova lanitra. Ozy ianao hoe hiditry ny fanjakan'ny lanitra, midira ny vavahady ety, fa am'izany vavahady ety zany tsy maintsy fisaka ianao vao tafiditra eo. Kanefa ny resaka olana kely ohatr'izao, mialatsiny aho miteny an'le izy ataoko hoe kely, satria mafy be ny ao aloha ao, mafy be ny ao aloha ao. Ho an'ny olona mahakakatra baiboly de mbola mafy be, mbola zafy kely ny olana ho avy io olana iainantsika io, zafy keliny, zafy kelyn'ilay olana ho avy ao aloha ao io olana am'izao io fanenjehana am'izao. Am'izany nge ny fanenjehana sy ny fanenjehana kristianina am'izany nge tsy oriko aminao fa raha be, tapado, voaka ny voamaso, sofina tapaka sy ny sisa, zanaka vonoana eo imasonao, taritaritinay amin'ny fiara eraky ny goudron ianao. Zany ve zany ny fanenjehana sy iainana am'izany? Fa ankehitriny mbola resaka vava fotsiny miasa, vava fotsiny ny asa. Efa marary ianao, efa tena hoe tsy zakako tsy ny tompo. De mampianatra anao ary tena mampiainga anao mafimafy kokoa hoe zafy keliny ao aloha ao io tompoko. Zay no mahatonga miteny aminao hoe lasopitsika resaka fanaratsiany zany. Natao lasopy hoantsika isan'andro zany, natao vary sosoa isan'andro ampiarahana kitoza isa-marainy zany. Tsy maintsy sakafo hoantsika isan'andro ny fanaratsiana, ny fanevatevana, ny fanalambaraka sy ny sisa sy ny sisa. Raha mbola kristianina ianao, raha mbola mpanompon'Andriamanitra ianao, na aiza misy anao, na inona fiangonana anao, na aiza, na epitaiza ianao, na andeha ary ianao any an-tany efitra tsisy olo, mbola isy fanaratsiana anao foana. Tsy afaka, tsy afaka. Inona no tiako apita am'izay? Meza manana toe-po mahazaka fanenjehana, meza manana toe-po mahazaka fanaratsiana, meza manana toe-po mahazaka fanevatevana sy fanalambaraka. Amboariny amin'izany ny fonao fa tsy maintsy ho iainantsika zany raha mbola eto amin'ity tany ity. Ireny zavatra ataon'olona, ataon'ny fahavalo, ataon'ny tsy tia atsika reny, de sakafotsika isan'andro reny, mampitombo atsika, tahaka ny zezika reny, mampaniry atsika. Ny fambolena anankiray raha tsisy zezika, tsy mamoha, ary tsy maintso, tsy mandravina ny inony ty ny raviny, tsy maintso izy, tsisy voany tsara izy raha tsisy zezika. Ninona fambolena ambolenao eny anaty tambary, eny an-tanimboly, de mila zezika reny, mila zezika reny, averiko mila zezika reny. Na voa tsara tahaka ninona ary na pitinina ao anatin'ny fambolenao, fa tsy maintsy mila zezika reny. Tsy mety fotsiny raha rano no alefa eo, marina fa maniry le izy fa tsy de vanim-boa loatra. Fa rehefa asiana zezika ny voa anankiray, sady mitapoka rano, tsara ny faniriny ary mamokatra avy 30 eny, 80 eny, 100 eny, de ireny fanaratsiana, fanenjehana, fanalambaraka, fanevatevaina, fandrorana, fanabiridanana atsika reny ny zezika apaniry atsika, atonga atsika tena
amoa avy zato eny, mamoaza voa tsara ozy ny baiboly. Ndikan'izay mila mazaka fanenjehana na izana ianao isika mianakavy, mila mazaka fanaratsiana ny toe-potsika, ny toe-tsaitsika. Aza manaiky ho voadona ao anatin'ireny karazana fanevatevaina taon'ny afo reny ianao, fa mitraka raiso tahaka ny zezika anirinao io, raiso tahaka ny zezika ampaniry anao io, ampandroso anao, ary hoentina antsina ny toetra, andinian-tena ireny rehetrarehetra reny, hoentina anamboarana hoe inona zany hoentiko andiniako ny tenako zany zavatra zany, inona ny tokony amboariko, inona ny tokony ahitsiko, inona ny tokony izorako, aiza ny tokony alehako, raha zany ny zava-misy, ity zany ny lalako. Reny lay manitsy atsika amin'ny lalantsika, atongava atsika, idira atsika amin'ilay vavahady ety. Reny rehetrarehetra reny kristianina malala isany, mampahery atsika, mampahery atsika. Aza makareti-po, aza makareti-po, ary aza ataonao tafiditra ao anaty fonao io fanevatevana mahazo anao io. Aza atao makarary ny fonao io fanalambaraka mahazo anao io. Aza ataonao makarary ny fonao ireo rehetrarehetra zay manao tsinotsinona sy manana ratsy sy manevateva sy manala baraka anao reo. Aza atao makarary ny fonao, fa hoeto anaovanao formation iantrehana ny ao aloha ao io, formation iatrehanao ny ao aloha ao io. Fa raha mazaka donany ankehitriny ianao de tsorava mihitsy ianao aloha ao, ninona komba amseho. Raha zao ianao no mazaka nio donadonany amin'ny fanaratsiana, fanalambaraka, fanevatevana sy ny sisy io, de tena tsy hampaninina anao ny zavatra ho avy, fa zezika reny rehetrarehetra reny hampaniry anao, atsara fototra anao am' Jesosy, atsara fototra anao am' Jesosy. Ndao ianarana ny zavatra nataony reto apôstôly ato anatin'ny baiboly reto, hoe raha ny tevatevainy izahay de nisaotra, ary raha ny enjehiny izahay dia niaritra. Raha ny tevatevainy izahay de nisaotra, ary raha ny enjehiny izahay dia niaritra. Ozy tsara mihitsy Paoly apôstôly. Raha tenenina mafy dia mamaly teny mora, raha tenenina mafy dia mamaly teny mora. Eo tsika zao, raha tenenina mafy de mamaly teny mora. Aiza ho aiza tsika rehetrarehetra, isika ho iaho ao anatiny daholy na ny mampianatra azy, raha tenenina mafy ozy izy de mamaly teny mora. Fa ankehitriny tohatra antsika indray ara no mivantravatra noho ny mpiteny, tsika indray no mivantravatra, tsy tsaroantsika tsony hoe hay moa za ty ka mpianatry ny tompo, hay moa za ty ka misy fanan'Andriamanitra mipetraka, hay moa za ty ka olona mitondra ny osotry ny fanahy masina. Jesosy raha ny famaly tamin'ireo famaly soratra masina tamin'ireo fariseo sy sadoseo dia teny marina ny nentina, teny marina, fa izy tsy nivantravatra. Le mivantravatra resahako, misy olona tonga de mivantravatra sy ny sisa, fa teny marina zay tsy azo ny fahavalo, novaliana ny teneniny. Jereo tsara nanaovan'ny olona azy Belzeboba alohan'ny démoni namoaly eo devoly, de inona ny teny marina navaliny? Raha izany ozy ny amoako devoly de amin'iza kosa ny amin'ny anaran'iza kosa ny amoahany zanakareo ny demonia. Teny tsotra, marina, mahitsy, tonga de tsisy siady varotra. Fa isika am'izao betsaka, jereo tsara, fa raha tenenina mafy, jereo tsara raha mifamaly nareo mivady, teneniny vadinao mafy ianao an-trano, nareo de zao nisy saron-doha be, iny ohatr' zao vavaka be ohatr' nananana, de mamaly teny mafy ihany koa. Tsy tsaronao tsony za angeka kristianina mariny. Hay moa za olona vita batisa, hay moa za olom-baositra, hay moa za mpendraikitra, haiky moa za ka mpandray fanasan'ny tompo, hay moa za ka mpivavaka, mpitory-teny, mpitarika fotoana, haiky za mpanao délivrance, hay moa za ka evanjely, haiky za ka zao, haiky za zao. Tsy tsaroantsika tsony zany, fa ivantravatra rehefa misy mivantravatra.
teny mafy rehefa misy ny teny mafy. Fa ndao ianarana nge ity teny ty hoe raha tenenina mafy de mamaly teny mora kosa. Raha tenenina mafy de mamaly teny mora. Ohatrany hoe mampianatra fahendrena be ny Baiboly. Mampianatra fahendrena antsika kristianina ny Baiboly. Mampianatra fahamarinana ny Baiboly. Mampianatra toe-panasy toe-tsaina araka an'Andriamanitra ny Baiboly. Fa isika no tsy te hiaina am'le izy. Satria manao ny tenantsika ho zavatra. Manao ny tenantsika ho zavatra. Ity fivavahany ity aza hoentina amin'ny aitraitra ivelany na endrikendrika ivelany ny fivavahana. Aza hoentina amin'ny endrikendrika ivelany amina fitafy fotsiny na amin'ny filanjalanjana Baiboly fotsiny na amin'ny fanaovana fitazomana niraikitra fotsiny ao am-piangonana. Aza hoentina amin'ny endrikendrika ivelany amina fandraisana fanasan'ny tompo fotsiny na hoe amina fitafy ivelany fotsiny. Fa ataovy tena fiainana ao anaty tompoko ny fivavahana. Toetra ao anatin'ny tena fivavahana. Ny tena fivavahana, ny tena kristianina de ny toetra ao anaty. Ny toetra avy ao anaty. Fa am'izao lasa ohatran'ny lamody fotsiny sisa le hoe mpivavaka kristianina, mpanompon'Andriamanitra, mpendraikitra, ohatr'izao lasa lamody ety ivelany fotsiny. Fa le tena avy ao anaty tsy mitovy am'izany tsika. Io le voalazan'i Jesosy hoe tahaka amin'ny fasana ozy izy zay milalotra fotsy ety ivelany. Kanefa nozy izy ao anatiny de taolapaty. Raha fahafatesana no manjaka ao. Tahaka ny fasana zay milalotra fotsy ety ivelany ozy fa ny ao anaty dia taolapaty. Ary ny akamaroantsika de tratran'izany tenin'ny tompo zany daholo. To ety ivelany fotsiny sisa amin'ny maha kristianina atsika. Fa ny toetra atsika tsy mifanaraka am'izany. Toetra tsika any amin'ny fiarahamonina, toetra tsika ao anatin'ny fiaraha-miaina, fiaraha-miasa, fiaraha-mivavaka, ny amin'ny lafiny rehetra tsy mifanaraka am'izany intsony. Fa tohatra ny ivelany sisa le hoe kristianina izahay, mpivavaka izahay, mpanompon'Andriamanitra izahay. Andao hiverina amin'ny tena izy. Andao hiverina amin'ny tena izy. Ny toetra aloha vao ny ivelany. Ny ao anaty aloha vao ivelany. Ny ao anaty aloha vao ny ivelany. Tadidio fa misy aviavina ndrobona nge fa tsisy voany. Nisy aviavina ndrobona fa tsisy voany. Maitso ny raviny fa tsisy voany. Toy izany daholo tsika. Ny tena hitana an'ilay hoe tsisy voany de eo amin'ny fotoana misy zavatra sarotra na misy ady na misy zavatra korotana na misy zavatra trehany ohatrany hoe anona de eo daholo mivoaka le voaratsy. Lay voaratsy. Samy mandiny tena. Ndao hiverina amin'ny tena kristianina marina. Le tena toetra maha kristianina, le toetra tena maha mpanompony Kristy atsika, le toetra tena maha mpanara-dia an' Jesosy atsika. Iny andao hiverenana ry kristianina malala isany. Raha mahita an'ity vidéo ty ianao ato amin'ny YouTube de apartao ty fampianarana ity fa ilain'ny hafa. Ilain'ny hafa. Tena ilain'ny hafa. Hivavaka isika fa tapitra amin'ny fotoanako. Jesosy io isorako ianao naniraka hiteny. Naniraka hiteny. Makasitraka Tompo am'izay fampianarana rehetra teto neto mpanomponao. Isorana ny anaranao velona ny fahendrena napetraka ao amin'ny alalan'ny fampianarana. Anova olona, anova olona. Ho anao ny voninahitra,
ho anay tsiraray avy ny fahendrena avy aminao. Saotra Jesosy io. Amen. Makasitraka anao ny tena koa Matio kely no niaraka taminao tao anatin'ny fampianarana isaorako ianao. Afaka aparitaka ao ty fampianarana ty, afaka alainao eny amin'ny onjam-peo moa zany ho an'izay mila de alainao eny amin'ny namana teknisiana eny amin'ny onjam-peo ny fampianarana rehetrarehetra zay ana ho aparitaka, afaka aparitaka ao any amin'ny tambazotra serasera isan-karazany any. Zay manaraka ny vidéo ato amin'ny YouTube koa de afaka manaparitaka ny vidéo izany de abonné ihany koa mba apalaky aingana ny fandroson'ny pasitsika satria betsaka ny olona mila vonjena. Ny tena koa no niaraka taminao zay efa fantatrao loatra ny Laratarby de 033 78 710 58 na ny 034 66 959 47. Tsy mahazo resy ianao dia aza miala amin'ny fandarana isan'andro. Veloma tompoko. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Zao no natoko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matio. Tsy mahazo resy ianao.